fiombonana miasa fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio antony filazantsara arahinao manomboka ny 1 hatramin'ny 8 martsa 2024 fiombonana miasa arahinao isan'andro amin'ny 20 ratoandro ary famerenana amin'ny 7 alina dia mbola faly miaraba atsika tanora tsirairay avy indray tratran'ity fotoana mamitsika ity ilay fotoana herinandro fiaraha-mivavaka ary io dia ny tanora maneran-tany no miara-manao azy io toy izy atsika androany ao anatin'ny lohateny manaraka manao hoe fanambaran'Andriamanitra miasa ny fanambaran'Andriamanitra miasa ka mialohany ijerentsika ny andindiny mikasika an'izay dia hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitro rainay misaotra anao indray izay amin'ity androany ity satria nomenao tombotsoaka afaka ny hamaky hianatra handinika ny teninao miaraka hivavaka ihany koa momba ny fiainam-patandroanay ka meteza tompo malalo anatrika izao fotoana maminay izao meteza hiaraka aminay naiza misy anay any tokantrano eny an-dalana any anatin'ny bus tsirairay avy any dia meteza hiaraka aminay mandrakariva tononona ny vavaka ny anaran'i Jesosy amen. Androany isika dia anao an'izay lohateny anankiray hoe fanambaran'Andriamanitra miasa. Eto Andriamanitra zany dia manambara ny tenany miasa amintsika olombelona. Ny toko 9 fototra dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko 20 andininy 20 tantara faharoa toko 20 andininy 20 mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary ny foa maraina koa izy dia niaingana nakany anefitry tekoa ary noho ny nivoaka izy dia nitsangana teo Josafataka nanao hoe miaino aho ry Josa sy anareo ry mponina eto Jerosalema miaino any Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Avy amin'ny alalan'izay toko 9 fototra izay no hitsimponantsika lohahevitra anaky efatra entitsika anambarana an'Andriamanitra. Voalohany dia izao taditsika rehefa nanamboatra izao tontolo izao Andriamanitra dia nanamboatra ny Adama sy Eva ihany koa izy ilay olombelona voalohany razambe atsika io indrisy nefa fa resin'ny fahotana Adama sy Eva. Ary rehefa resin'ny fahotana Adama sy Eva amin'ny Genesis toko 7 no ahitantsika an'izay zavatra izay dia ao amin'ny Genesis toko 9 izy dia miteny toy izao hoe ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra niantso azy raha lehilahy. Eto zany dia efa fomba n'Andriamanitra mihitsy rehefa tonga ny harivariva dia mamangy azy mivady dia ohatrany hitako ery izy mivady tahaka ny ankizy kely mahita ny rainy avy miasa dodina ery miantsampitsampy ary miantsambotra eny an-tendany dia tahaka izany ny fataon'izy mivady reto isan'andro dia tonga Andriamanitra mamangy azy miresaka amin'izy mivady manoro manambara mampianatra. Tamin'ity indray mitoraka ity nefa ao amin'ny 9 dia niova ny fanaon'izy mivady ireto tsy fomba n'Andriamanitra mihitsy no miantso azy ireo hoe Adama sy Eva aiza ianareo hoe fa aiza nareo zany tsy mila miantso akory Andriamanitra fa vao tonga Andriamanitra dia izy mivady no mitsena. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia niantso Andriamanitra nitady azy ireo Andriamanitra dia namaly moa izy ireo amin'ny 10 hoe nareny feonao izahay dia menatra ka niery ny tavanao satria nahatsapa fa mitanjaka. Hitantsika amin'izay zavatra izay fa rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra izy ireo ny fandrarana izay nataon'Andriamanitra tsy ho atao nataon'izy ireo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ireto razambe atsika ireto tafasaraka tamin'Andriamanitra. Raha ohatra ka diniantsika izay fanambaran'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko 7 andininy fa
andiny fahasivy izay le manao hoe aiza moa ianao ry Adama, de manambara fa Andriamanitra dia mitady atsika mandrakariva, miezaka ny anantona atsika mandrakariva. Ary ny dikan'izay de zao hoe Andriamanitra milaza ny tenany amin'ny maharay-pitiavana azy, ka na de miakaka aza isika, misaraka aminy aza isika, de tsy maintsy mitady Andriamanitra, tsy maintsy mikaroka Andriamanitra. Teto Andriamanitra mikasika ny tantaran'izy mivady ireto de tsy nijanona teo ihany ny tantara, fa any amin'ny andininy faha 120. Andeo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany eo amin'ny andininy faha 120. Genesis 7, ny andininy faha 120. De enonareo tsara ny ity fanambaran'Andriamanitra ity. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Satria io zany lay motifa na antony nampatonga azy ireo nandositra ny tavan'Andriamanitra, niala sy niery an'Andriamanitra noho izay fitanjahana izay. Ary tsy nisy io fitanjahana io raha tsy nisy ny fahotana. Saingy zao nomen'Andriamanitra ny vahaolana satria Andriamanitra mbola te hiaona, te hiaraka, te hifampiresaka amin'izy ireo. De nomen'Andriamanitra ny vahaolana, nomena akanjo hoditra izy ireo, vrai cuir. Ary hoela izany vrai cuir zany ndray zay vao rota sy hosiny. Tadidio anefa fa io akanjo hoditra io dia tsy azo fahatany, fa tsy maintsy nisy aina na fohy tao, tsy maintsy misy zava-mananaina nanolotra ny hoditra io ho an'izy mivady. Tao anatin'izany zany no nampahafantarina an'izy mivady hoe ratsy ny fahotana, ka dia tsy maintsy maty ity biby ity, esorina ny hodiny hatafy anareo. Porofo izany fa mbola tia Andriamanitra. Ary taty aoriana moa dia nasongadin'Andriamanitra mihitsy izay fitiavana izay, tandindiny nahafatesany no namonoana io biby io, tandindiny nahafatesany maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Zay ny voalohany. Ny faharoa de zao manambara ihany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary, amin'ny alalan'ny nature. Amin'ny teny français indraindray misy miteny hoe Dieu révèle sa nature dans la nature. Maneho ny momba azy Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary. Rehefa nivoaka teo am-pelatanan'Andriamanitra ity tontolo misy atsika ity, tao amin'ny Genesis 1, de namarana an'Andriamanitra azy de hoe indro tsara indrindra izany. Rehefa vita zany zao rehetra izao, de namaly Andriamanitra, nijery Andriamanitra ka niteny hoe indro tsara indrindra izany. Ary rehefa nanota i Adama sy Eva de zao niaratsy, niapotika izao tontolo izao ity. Nefa saingy ity ao anatin'ity tontolo efa rava ity de mbola ahitantsika taratra ihany. Raha sendra mandeha mitsangatsangana isika makany Nosy-be, makeny amoron-dranomasina de mahita fahafinaretana, mahita an'ireo tendrombohitra maitso mavana, mahafinaritra mahateza, dia misinda ny adi-tsaina. Raha makany amin'ny anivon'ny zavaboary isika, any anaty ala isika, mahita ireo voninkazo maro loko miaraka amin'ireo fofomanitra, de mahatsapa isika fa tsara izany. Ary dia ireny dia maneho ny hatsaran'Andriamanitra. Ireny dia mbola manasongadina na dia efa ambin-javatra tao aorian'ny fahafatesana ary ireny fahatsarana ireny. Misy ilay ataontsika hoe zaridaina lehibe indrindra ny ivelany any, izay tena tsara, amina hektara voninkazo fotsiny. Dia mandalo ny mpamangy, mandalo ny mpitsidika, dia mahita ny hatsarany. Io tsara izo Andriamanitra zao. Reny efa ambiny fahotana. Dia azontsika sary an-tsaina ve nanao ahoana ny zavaboary nivoaka avy teo am-pelatanan'Andriamanitra. Manambara zany ireny fa tsara Andriamanitra, ary tiantsika Andriamanitra, te hanome antsika ny tsara indrindra Andriamanitra. Mahita isika ny vorona tsara loko miaraka amin'ireo feony mitsiotsioka mahafinaritra,
manala ny fahasorotsirenana rehetra dia mbola manambara izany fa tsara Andriamanitra. Raha vitantsika ny mitsidika moa ny any amin'ny fanamban'ny ranomasina any, mahita ireo trondro maro, laoko maro loko mivezivezy ao anaty rano dia mahatsapa isika fa mbola tiantsika izao Andriamanitra izao, ary manambara Andriamanitra amin'ny alalan'ny hatsarany io zavaboary fa tiantsika izy miasa ho antsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra miasa ho antsika dia miasa ho famonjena ny tsirairay avy amintsika. Amin'ity androany ity dia mampirisika ny tanora hanantona indray an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia miasa manambara ny tenany izy fa izy dia miasa ho famonjena ny tsirairay avy. Fahatelo dia miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Taty aoriana manko rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra tanteraka ny olombelona noho ny fahotana dia nampiasa olona indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ary ity dia asongadiko hoe tamin'ireo mpaminany ireo dia maro ny fomba entin'Andriamanitra ampitana ny hafatra amintsika olombelona amin'ny alalan'ny mpaminany. Misy ny mpaminany dia mahita fahitana, ataontsika ohatra ry Daniel rehefa nahita ny fahitana manambara ny ho avy dia amin'ny alalan'ny fahitana. Hitantsika ihany koa ny sasany fa amin'ny alalan'ny nofy. Tadiditsika ve ny tantaran'i Jakoba rehefa nandositra ny ala ny tavan'ny ralahany izy, rehefa iny izy reraka iny tsy rera-batana ihany fa rera-tsaina ihany koa ny eritreritra hoe mbola tia ve Andriamanitra, mbola mamela ny heliko ve Andriamanitra. Tao anatin'izay fotoana zay tsy maintsy natory izy ny alina iny, ary tao anatin'io fitebitebena io no nanambaran'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny nofy manao hoe mbola tianao ary mbola te hifandray aminao. Dia nahita n'ilay tohatra lavabe mipaka ny lanitra Jakoba. Teo ny nahafantaran'i Jakoba fa tsy mandao azy Andriamanitra, miasa ao aminy Andriamanitra ary manampy azy Andriamanitra. Na dia manao ahoana ny haben'ny fahotana, rehefa manantona an'Andriamanitra isika dia azon'Andriamanitra foanana izany fahotana ao amintsika izany, ary azony diovina tanteraka izany. Misy koa Andriamanitra dia miteny mivantana mihitsy amin'ny alalan'ireny mpaminany ireny rehefa iresaka amin'ny olombelona, tahaka ny Mosesy izay niresaka ny vantana tamin'Andriamanitra tao anatin'iny roa memy misy afo mirehitra iny, dia miteny mivantana mihitsy Andriamanitra. Andriamanitra zany dia mitady ny fomba rehetra hanambarany ny tenany fa miasa amintsika olombelona izy. Ry tanora malala, amin'ity androany ity azadino fa Andriamanitra dia mitady ny fomba amerenana anao indray ho eo aminy, mitady ny fomba hamonjena anao ary hanolorana anao ny tsara indrindra. Ny farany dia ity azadino fa ity ny tena zava-dehibe indrindra dia izao hoe miteny aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa Andriamanitra. Angatao isanandro izany fanahy masina izany, fa io fanahy masina io no mahatonga anao afaka ny mahalala ny tsara sy ny ratsy, mibitsika ao an-tsainao isanandro io fanahy masina io manao hoe ity ny lalana tsara ka izory. Aoka isika tsy handay izany feon'ny fieritreretana izany, fa ny fandavana izany feon'ny fieritreretana izany moa le atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina, ary tsy azahoantsika famelan-keloka izany fitenenana ratsy ny fanahy masina izany, satria ny antony dia zao, tsy azon'Andriamanitra atao intsony ny mamonjy atsika rehefa miteny ratsy ny fanahy masina isika. Ny angatahako amintsika tanora dia izao, angatao isanandro Andriamanitra hanome atsika io fanahy masina io, mba ahafahan'Andriamanitra manova atsika, ahafahan'Andriamanitra miasa ao anatintsika, ahafahan'Andriamanitra manambara ny sitrapony amintsika tsirairay avy. Tianao Andriamanitra ary manao ny fomba rehetra Andriamanitra amonjenanao io. Ary tsy ianao irery ihany fa ny namanao ihany koa, ireo mpiara miresaka aminao io, ny ray aman-dreninao, ny zandrinao, ny zokonao, tianao Andriamanitra. Ampitao amin'izy ireo fa Andriamanitra tsy mandao anao mihitsy.
na afoy anao akory fa miasa maharitra ho anao ho amin'ny famonjenanao Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, be famindram-po sy be fiantrana ianao. Andriamanitra be fitiavana ianao ka androany dia miantso anao izahay. Meteza hijery hitsinjo amin'ny fomba manokana ny tanora maneran-tany. Ny tanora amin'ity diviziona misy anay ity. Ny tanora ny antsiranana iray manontolo. Mino izahay Tompo Malalo, fa ianao tsy afoy nasaraka azy ireny, fa hanampy azy ireny eo amin'ny fianarana izay ataony, omeo azy ny tsilosaina, ny fahaizana, ny fahalalana mba hahatonga azy ireny ho ambony fa tsy ho ambany. Hahatonga azy ireny hamiratra hatrany ka ho voninahitry ny anaranao. Taio izy ireo raha efa ao anatin'ny sehatry ny asa, ampiroboroboy ny asan'izy ireo Tompo Malalo, ampahitao tombony amin'izany izy mba hahafahany midera sy mankalaza ny anaranao. Meteza ianao hanampy ny tanora tsirairay avy mba hahatonga azy ireo hanantona anao, hanolotra ny fiainany aminao bebe kokoa. Dia izany vavaka izany notononay sy angatanay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy zanakao. Saotra Tompo Malalo. Amen. Dia izay indray no mamarana ny fotoanantsika androany. Azadino mbola misy toyany izany fiaraha-mivavantsika zany ny amin'ny ampitso indray. Veloma tompoko. Fiombonana miasa. Fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio antony filazantsara. Arahinao manomboka ny 1 hatramin'ny 20 Martsa 2024. Fiombonana miasa. Arahinao isan'andro amin'ny 20 ora atoandro ary famerenana amin'ny 20 alina.